fahombiazana ihany koa nihetsika la nuit du célibat izay nikarakarainy tsara be compagnie omaly alina nafana dia nafana tokoa mofo ity lanonana ity ndeo arahantsika ny akon'izay hirana amrotsy rakotin'irany eo amin'ny sariny ity ry Rakotarsan. Afapotateraka ireo rehetra izay tonga nanotrina nietsika la nuit du célibat tetsy amin'ny espace Nambintsoa talata maty. Tsy natao andro mpitovy ihany anefa nietsika izay nitanterahana omaly fa nisy ihany koa ireo mpifankatia olon-droa na ihany koa ireo mpivady no tonga nanatrika ilay hetsika. Nafana tokoa ny alina satria dia hita tao avokoa na ny dia na ny lalao na ihany koa ireo karazana sakafo azon'ireo mpanjifa ny safidianana. Nanomboka tamin'ny 7 ora alina ny lanonana ary tsy ny farana raha tsy ny maraina. Ny tanjon'ireo tonga nanatrika moa dia ny ahafahana mifandray sy mifanerasera amin'ny hafa. Nisy tamin'ireo tonga ihany koa no nandray anjara tamin'ny lalao ka 30 izy ireo no nahazo ny loka. Anisan'ny loka tamin'izany ohatra ny firavaka avy amin'ny bijouterie Pala sy ny Tia Création. Teo ihany koa ny sakafo an'olon-droa izay nomeny gastropizza ary ny fanaovana volo avy amin'ny Annick Beauté. Anisan'ny nanohana nihetsika tamin'ny fomba ofisialy ihany koa moa ny Cléa Tendance de Paris. Ny vaovaony nisongadina tamin'ity takariva ity kosa nofezina kely aminao mialohan'ny isarantsika amin'izao alina izao nivoaka androany ary tao anatin'ny tranokala iray moa ny ampamoaka fahatelo izay nataon'ny lieutenant colonel Charles Andrena Soavina nandritra izany ihany koa moa nyresadresany mahakasika ny fitsaboana azy ihany La Réunion ary ny antsony ireo tsara sitrapo ihany koa mba anampy amin'ny fitsaboana azy any antoerana izay. Eo amin'ny tontolo nisy palemana kosa dia dahalo 12 no laviny zandary 10 avy ao amin'ny poste fixe efasy district-ny Befotaka Atsimo ny alarobia 27 ny volana novambra 2024 lasa teo dia tapitra hatreo ary ny vaovaontsika toboko lahy sy toboko vavy isorana sankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny velomandry apitafa ho manaraka indray.